Haleluya. Ndao tsika mba ity tanana mafy ho an'i Jesosy. Haleluya. Dia faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fiadana amin'ny Tompo aminao zahay na ianao tonga eto na ianao izay ao tokantranao tolorana ny arahaba ny fiadanan'Andriamanitra ny anapaka amin'ny fiainanao amin'ity androandroany ity ary amin'ny fotoana rehetra ilainao amin'ny fiadanan'Andriamanitra dia ho tanteraka aminao ny izany. Ndao tsika mba hiaraka nofanofantanana voninahitsy Jesosy. Haleluya. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe naiza ny angaiza ny angonan'ny olona roa na telo amin'ny anarako dia tampovoany efa be da be tsika izao. Sady izany ve eto Jesosy androany minohy ianao anao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao izy androany. Ho fanajantsika an'i Jesosy satria efa eto izy dia ndao tsika hiaraka hitsangana tompoko hiaraka hivavaka tsika metraka izao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra araka ny teny ihany koa hoe ninona nataonareo dia ataovy amin'ny anarako izany. Ndao hiaraka hivavaka tsika tompoko. Raha eo misaotra anao izay noho ny amin'ny fitiavanao noho ny amin'ny famindramponao sy ny fitantananao Jesosy dia tonga eto izay androany hanompo anao hideranao hankalazanao indrindra Jesosy eo hiaino ny teninao izay amin'ity androandroany ity. Tompo eto ianao sy ny fanatrianao androany mamelanao malalaka ny zaka eto izay ataovy izay tianao atao satria anao ty fotoan'androany ity anao ty fotoan'androany ity Jesosy eo ary nizaniza olona tena hanompo anao hitady anao amin'ny fony rehetra dia ahitanao izy androany ahitan'ilay fandresena lehibe avy aminao ka tsy taka ny dirany teto ny voany eto fa raha mivoaka eto izy androany dia hivoaka amin'ny fandresena amin'ny fanantenana lehibe amin'ny firehetana amin'ny fanomponanao satria Andriamanitra tsara sady mpanao tsara eo amin'ny fiainana ianao. Ninona programa an-devolo satana eto tsy ambiriny tsy mahazo manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy eto ianao sy ny fanatrianao Jesosy amin'ity androandroany ity ny herinao no anjaka eto androany ny fanatrianao no amena eto androany mankasitraka anao zay Jesosy eo avena eny aminao anterany anja ny voninahitra sy ny fankalazana satria anao zany hatramin'ny taloha indrindra ary ho mandrakizay dia anao ny voninahitra mankasitraka tompo. Haleluya, haleluya, amen. Mbola site tanana mafy ho an'i Jesosy. Haleluya. Teneniny eo akaikinao hoe faly mahitanao androany hoe satria misy ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Haleluya. Ndao tsika te tanana ho an'i Jesosy. Haleluya. Amin'ity androandroany ity dia te hitaonanao hiverina amin'ny firehetana amin'ny famponan'i Jesosy. Tsarovy tsara fa amin'izao fiainana izao dia ny firehetana an'i Jesosy tsika no anantsika antoka amin'ny fiainana. Sady izany ve ka hoy aminao amin'ity androandroany ity hoe raha hanompo ihany dia andao hirehatra sady izany raha hanompo an'Andriamanitra ihany la ny fotoana ianao mitotototo la ny volanao makarty mandofre dia hoy aminao amin'ity androandroany ity hoe asivokany fa rehefa mirehatra ho an'i Jesosy ianao honerany daholo izany ary honerany be da be amin'ny fiainanao. Sady izany ve ndao tsika araka mamaky tenin'Andriamanitra Apokalipsy 3 teny 5:20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao mba iarahantsika mamaky mino fa mahitsika eny amin'ny écran dia ndao mba iarahantsika mamaky voninahitsy Jesosy. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao aleo mangatsika na ho mafana ianao fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa aloha ny vavaka ianao. Amin'ity androandroany ity manome safidy ianao androany Andriamanitra raha hanompo ihany tsy aleo ve mafana sady izany ve rehefa mafana fo amin'ny famponan'i Jesosy ianao ny voninahitr'Andriamanitra ny sotro eo amin'ny fiainanao tsy ho alohan'ny vavan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao fa fankasitrahana no azonao avy amin'Andriamanitra rehefa mirehatra ho an'i Jesosy ianao. Andao tsika araka hideran'i Jesosy eo anatin'ny fiderana dia tenentsika mihitsy Jesosy hoe hirehatra ho anao zay Jesosy satria zany ny ilain'i Jesosy amintsika zanany. Ndao hiaraka hideran'i Jesosy sika tompoko. Ndao ary. Yep. Seuni Jesosy ianao misy afo mandora ao anatinao ao raha mila herinahina ny andro
manao asisy ataony batizany ataony batizany fanifana elano ny andrana hoe ka ho azony ampiasainy ka ho azony ampiasainy itora ho antroanao fa Jesosy izao bila herinaina bila herinaina bila herinaina atramizay ho amfoko hoe irehetra miombaloko hoe iretareta iretareta velelazantsane antrany amparantany iretareta iretareta mireta mireta iretareta Jesosy nanao batisaye mireta mireta iretareta amia sy ny fanaye atao tsara ny dianao an Jesosy asa io fa ianao le olona mirehatra ny fanapofa raha iseony Jesosy anao hoe izy ny maripana sy tapiny aminao azy ny fanjakany tonga ny fanjakana mafanafana mafanafana mirehitra daolo zay rehetra lalovanao fonao anatiny afinafona anatiny fonao tsisy salasalana itoro de mandehana mefaefana 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 atramizay ho amfoko hoe irehetra miombaloko hoe miretareta miretareta velelazanzany atramy amparantany miretareta miretareta mireta mireta Jesosy nanao batisaye mireta mireta miretareta amia sy ny fanaye atramizay ho amfoko hoe irehetra miombaloko hoe miretareta miretareta velelazanzany atrany amparantany miretareta miretareta mireta mireta Jesosy nanao batisaye mireta mireta amia sy ny fanaye amia fe amia fe watoni patise watoni patisa miretareta 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 atramizay ho amfoko hoe irehetra miombaloko hoe miretareta miretareta velelazanzany atrany amparantany miretareta miretareta mireta mireta Jesosy nanao batisaye mireta miretareta amia sy ny fanaye atramizay ho amfoko hoe irehetra miombaloko hoe miretareta miretareta velelazanzany atrany amparantany miretareta 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 tia tanana mafy be ho an Jesosy raha orakora mpifaliana raha tena vonina irehatra ho an Jesosy ianao amena anisan'ny tena zavatra mampiavaka antsika kristianina ny firehetantsika ho an'Andriamanitra tsarovy tsara fa rehefa mirehatra ho an'Andriamanitra ianao a tsy manatahotra ianao amin'ny zavatra rehetra sady zany ve Elia rehefa niditra tao amin'ny zovy izy dia niteny tamin'ny tenin'Andriamanitra hoe teny tamin'ny feon'Andriamanitra hoe maninona ty ianao Elia dia ahoana ozy izy tamin'i Jehovah mafana dia mafana ny foko noho ny amin'ny fitiavako an'Andriamanitra mino fa matotongetanao androany tianao Andriamanitra ary mafana ny fonao anompo anazy mafana ny fonao hiderana azy mafana ny fonao hiaino ny teniny sady zany ve amin'ny androany ity dia ndao mbola hiaraka hideran'i Jesosy sika hoe mirehitra indray ny afinay Jesosy satria vonona izahay anompo anao amin'ny fahafanam-po ndao ary
Jesús. No feno não me dá fotafão. Irei te dar tu me dá me padeco. Aleluia. Tena faly zahay Jesosy. Ary mino zay fa faliko ianao. Satria navozona indray ny fanomponanay amin'ny famponao anay amin'ny androany ity Jesosy. Dia hirehatra ho anao zahay. Hanompo anao amin'ny fona rehetra izay. Tompo, nizaniza olona vonina hirehatra amin'ny famponanao. Dia ho fenonao amin'ny tafitafindray izy amin'ny androany ity. Ho fenonao ny herinao. Ho fenonao mihoatra. Mankasitraka anao zay Jesosy. Satria tsara loatra eo amin'ny fiainana ianao. Tompo, raha hanompo ihany izahay dia tena hirehatra hafanafo aminao ka naiza lalovanay dia hirehatra daholo alala fa Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara eo amin'ny fiainana ianao. Mankasitraka anao zay Jesosy. Amen. Sotra Jesosy. Hirehatra ho anao zahay. Miaraka amin'ny finoana. Fenui tumpi taf-tafu. Fenui tumpu Itafu-tafu Itisi Izalumenawa Vamire Narena Tuniafu Iza Tena zany mihitsy Jesosy. Tena feno izahay hirehatra ho anao. Hanompo anao. Mankasitraka Tompo. Terainay ianao, mena ianao ny voninay. Ireo zava-tsy nomeny tany. Kanefa remba-tiako loatra. Kanefa remba-tiako loatra. Ny santazy, ny fiainana ny ankoatra. Feno zay Jesosy tafotafo anao. Amen. Itafu-tafu Itisi Izay Numenawa Famire Narena Tuniafu Iza Eta Nifana. Ny etaetany fanana androany dia ho voakisanao mitafitafo indray ka hiverina avy tiavana voalohany izahay. Mankasitraka Jesosy. Ry namako fiadanana tsy hotory oreraka ianao iady. Mandray ani Jesosy. Asandatra ny tananay dia itezay feno izahay Jesosy. Amen.
tompo itafitafo mankasitraka anao zay Jesosy feno izay androany iredareda izay Jesosy toerana isika miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo Jesosy fa toka soa eto amin'ny toerana ity isika mba nompon'ny tompo mba mevonatry ny tompo ary toka eto ihany koa isika hiandrandra an'ilay fahasoavana lehibe sy efa nomanin'Andriamanitra ho antsika amen na tandremo raha tonga eto anao aoka so amin'ny fombafomba no anaovantsika ny zavatra eto fa tena hoe amin'ny fo manompo an'Andriamanitra no anaovantsika azy halleloia halleloia ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any anokana fotoana anaovana vavakatsika rehetra io ny tombavakatsika zany zao a dia namafy ny faloratsika ny fiainatsika ho an'Andriamanitra dia ao anatin'izany a zay zavatra tsapanao fa mety manakana ny tanan'Andriamanitra tsy tsotra any aminao na manakana le valim-bavaka tsy ho tanteraka any aminao a dia anaovanao fifonana ary tsy hoe fifonana sy fibebahana androany ihany dia rapitso dia le fiainanao mahazatra tsy araka an'Andriamanitra ihany mbola hotohizanao zao matsy aorian'ny afatra zay etoko rehefa avy eo dia anovavaka isika ary ny toky zay azoko dia hoe na inona olana entinao amin'Andriamanitra aorian'ny afatra etoko rehefa avy eo dia ho henon'Andriamanitra dia ho vahany mety impossible aminao angamba le izy impossible satria zay maolona ny olona fa tomboko kosa anao a tsy rorosaina fa tena ino fa ny olana zay entinao amin'Andriamanitra aorian'ny afatra zay etoko rehefa avy eo amin'ny alalany vavaka ho vahan'Andriamanitra teny ho vahany arabaky teny ho vahany amin'ny fomba lehibe tsy sakatra ny saina ho tanteraka aminareo ane zany tompoko alleloia dia raha misy ihany io zavatra irinao mety zavatra vaovao io dia hoentinao eo anatrehan'Andriamanitra eo an-tanan'Andriamanitra dia ho efan'Andriamanitra izany ho azonao tena ho azonao atavamaina mafy be hiteka tsika rehetra tompoko halleloia andao ary vavaka isika anamboatra zay tokony amboarina rehetra ho fiainatsika raha mifonao no maloto dia adiovy raha misy olona somary ratsy fihavanana taminao dia ho baiboly hoe mihavana faingana amin'ilay manana ady aminao ianao ary fanampizay a aza manamaritena ary meteza aniritena esory ny ampipo aza manamaritena meteza aniritena fa ny azoko antoka tsika rehetra toka eto io ahitany herin'Andriamanitra miasa amen andao anao hira anankiray isika etsika miankohaka miondrika eo anatrehan'Andriamanitra tena hoe mifantoka tsara ho amin'i Jesosy a dia vao vity zay epipetrana ihany dia anovavaka araka le teny nambarako teo zany a tsika rehetra akopy masinao anatin'ny hira sotra tompo Kamisa
misy tahaka anao Andriamanitra ianao no la isa hatrizay ka ho mandrakizay efa namindra fotaminay ianao efa namelaleloka ianao efa nandray atanana anay ianao ka dia militra anatreanao zahay halleluja vavanao dia andao hivavaka asa misy manamaritena dia anankiray azy aoka tsy ho voafitaky ny ambom-ponao ihany koa ianao raha tsapanao fa misy zavatra ratsy nataonao tokony entinao amin'ny Andriamanitra anaovanao fifonana sy fibebahana dia ataovy amin'ny fonao rehetra izany efa matoantsika Jesosy teo ambony hazo fijaliana matotondra fahotantsika rehetra efa nandatsaka ny rany ihany koa Jesosy teo ambony hazo fijaliana ho famelana ny helokontsika rehetra ary zay teny hitady azy dia ho raisin'Andriamanitra tanana ho vonjena hiala ireo zavatra mety manakatsakana tsy andraisantsika valim-bavaka asandrato ho avy ny feo anao asandrato ho avy ny feo anao tena mivavah tokoa ianao tena mivavah ianao zay zavatra rehetra mety hoe anakatsaka n'ilay valim-bavaka tsy ho tanteraka dia esory tsy hoe ho aminao mihitsy asehoany ataetanao
fa ty ahitan'Andriamanitra manao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao ianao. Dia mangina ndray isika apetrao eo amin'ny fonao tananao. Andriamanitra mijoro eo amin'ny banga ny mpanomponao manao fifonana ho andreto fiangonana ireto. Noho ny amin'ny Jesosy zanakao izay efa nomenao anay ary natolotrao natao sorona maty teo ambony hazo fijaliana nandatsandra teo ambony hazo fijaliana dia mamindrafo amin'ny olona rehetra ianao. No Jesosy efa tsakana tamin'ny maty petraka ao tany-kavanana ho Andriamanitra ratsy to dia mamindrafo amin'ny olona rehetra tonga eto anao. Avelaonao eloka ny tsiraray avy ary androany dia hoenonao vavaka hoenonao feo izahay ka dia hoaifainao ny nangatahanay Andriamanitra. Izay mbola ho angatahanay rehefa avy eo misaotra makasitraka ray malala amin'ny anaran'i Jesosy no anavana vavaka. Amen. Dia andaontsika iroso tondra ny fanatitra indray ho anareo izay nanomana ny ampahafolo-karena ety alohany ety misy boaty ahafahanao manatateraka izany. Rehefa avy eo tatazana eny toerana fanatitra fanaontsika mazatra. Manomeza hatrany ianao ary aza matahotra ny manome fa lalam-petahinao antsika rehetra izany tompoko. Anao ery tsika rehetra dia mandroso izay tondra ny ampahafolo-karena ty anoloana. Aza dinoina ihany koa fa eto misy an'ilay boatina émission fananao antsika ny émission antsika amin'ny radio na télé. Mandroso tompoko.
Mafuanse sosika. Toka amin'ny fotoana zay anambarako ny tenin'Andriamanitra aho izay inoko fa Andriamanitra miteny amintsika sokafa ny Baiboly ao amin'ny bokin'i Jeremia toko 7:30 dia vakitsika ny 9:7. Jeremia toko 7:30 dia zao voasoratra amin'ny 9:7. Andriamanitra no miteny eto ary miteny amin'ny sambatan'olona izy. Rehefa voavaky ity teny ity dia manao amainina mafibe sika. Antsoy aho dia hovaliko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sari-patarina izay tsy fantatrao. Averiko vakina ihany le teny. Antsoy aho dia hovaliko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sari-patarina izay tsy fantatrao. Jaona toko 4:11 indray a 9:7 sy 4:11 no vakina. Jesosy indray no miteny eto. Ary na inona no angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Averina vakina indray le teny. Na inona no angatanareo amin'ny anarako. Zany hoe androany zany a rehefa aveo anao vavaka isika. Izy zavatra mangatantsika amin'Andriamanitra. Izy zavatra mangatantsika amin'ny Jesosy mivantana. Dia zao ny teniny, raha ataonareo amin'ny anarako le izy dia ho ataoko izany ho Jesosy. Dia ao amin'ny 4:11 raha mangataka zavatra amiko ianareo ampiasainareo ny anarako dia voasoratra io ho ataony izany. Ndao hiteka mafy antopo isika. Dia zao zany teniko amintsika rehetra toka eto. Atraiza marina ny finoanao an'Andriamanitra. Dia lahy Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao dia lahy Andriamanitra nahary antsika zanak'olombelona. Atraiza marina ny finoanao azy. Tena mino ve ianao toka eto fa misy izy. Amen na. Atraiza ihany koa ny finoanao an Jesosy zanak'Andriamanitra. Mino azy ho mpamonjy tokoa ve ianareo toka eto. Nisy teny toy izao mantsy tamin'ny fotoan'andro
natokavan'i Jesosy tety ambony tany. Nisy anjely mitondra ilay fitenenana. Hoy izy, asa matahotra ianareo fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy Tompo. Dia hoy aho hoe, mino an'izany ve ianao? Mino ve ianao fa mpamonjy tokoa Jesosy? Maro amin'ny olona matsy no milaza, hitako izany, ary ianareo ihany koa inoko fa mahafantatra an'izany. Milaza fa misy Andriamanitra, milaza fa tena mpamonjy Jesosy, kanefa rehefa tena aranakaiky ny fiainan'ilay olona dia tsy izany akory. Ny zavatra ataony, ny tena loky ny vavany dia manambara hoe tsy mino ny fisian'Andriamanitra zany io olona io, tsy mino an Jesosy ho mpamonjy zany io olona io. Atraiza ihany koa ny finoanao an'ilay teny novakiana teo. Mino ve ianao fa ilay teny novakiana teo, Jeremia 3:17 sy ilay Jaona 4:17 sy ny 17, mino ve ianao fa avy amin'ny Andriamanitra zany teny novakiako taminareo zany? Raha mino matsy ianao, mino an'ilay voalazako tiary aloha hoe mino anao fa misy Andriamanitra, mino anao fa mpamonjy tokoa Jesosy, ary mino anao fa avy amin'Andriamanitra ilay teny novakiako taminareo teo, dia izao, anao vavaka isika rehefa avy eo. Zany hoe rehefa vita zany zao toroteny zao, dia anao vavaka isika hitondra ny olona rehetra izay nisy teo fiainantsika hatramin'izay eo anatrehan'Andriamanitra. Anao vavaka isika hitondra ny etaeta sy ny faniritsika eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe anao pratika an'ilay Jeremia 3:17 sy ny Jaona 5:17 sy ny 17 isika. Amen. Dia zao ihany koa, mino ve ianao fa raha anao vavaka tokoa tsika rehefa avy eo dia iainanao Andriamanitra androany. Amen. Mino ve ianao fa amaly ny vavaka ataonao tokoa Andriamanitra androany. Andao veriko vakiana ilay teny Jeremia 3:17 antso iaho, tsika rehetrarehetra zany no entanin'Andriamanitra mba hiantso azy. Raha mino anao dia antso izy e, fa zao no toko omeny, ho valiko ianao, ho valiko ara-bakteny ianao, ka androany ho i Andriamanitra ampisehoako zavatra lehibe le tena tsy takatra saina manieritreritra ao ho tanterany aminao. Dia ho vaketsika ihany koa ilay Jaona 5:17 ary na inona no angatanareo amin'ny anarako Jesosy dia ho ataoko zany. 17 raha mangataka zavatra amika anareo ho Jesosy ka ampiasanareo ny anarako hoe amin'ny anaran'i Jesosy zao no angatanay aminao Jesosy, dia ho Jesosy hoe ho ataoko zany. Mino an'izany ve ianareo hoe nametraka zany fantaniana zany matsy aho, satria zao ny voalaza amin'ny Hébreu 4:19 fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao zao nasitraka amin'Andriamanitra. Rehefa tsy eo aminao le finoana dia tsisy azo atao mihitsy, tsisy azo atao fa tena fanalavitra be mihitsy ny elanelana misy atsika sy Andriamanitra. Fa zay mino matsy, zay mino fa misy Andriamanitra, zay mino fa mihaino vavaka Andriamanitra, zay mino fa mpamalisoa Andriamanitra, ny olona tak'izany no azo antoko androany. Fa raha hitondra ny olana mahazo azy izy, hitondra ny faniriana amin'Andriamanitra izy, dia hitan'Andriamanitra manao zavatra magaga eo amin'ny fiainany. Hijery tantara ao anaty Baiboly isika entina milaza fa nanehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny valiany vavaka reto olona tantaraiko aminareo reto, satria tao amin'ny finoana, satria nanana finoana izy. Dia asain'Andriamanitra entiko zany afatra izany, satria tian'Andriamanitra
anehoana zany fahasoavana zany akoa sika tonga eto. Voalohany amin'izany tantaran'ilay lehilahy atao hoe Jakoba. Jakoba nanana problema be mihitsy izy tao amin'ny fiainana. Tena problema be. Satria nahazo antso izy fa tsy maintsy miverina any amin'ny tany izay niaviany. Ny problema be teo aminy anefa dia izao. Ao amin'ny tanàna izay iverenan'io misy lehilahy anankiray atao hoe Esau. Zay efa nivoady. Inona ihany koa ny lazana azy? Efa nanapa-kevitra fa amin'ny fotoana izay ahitany an Jakoba dia tsy maintsy maty Jakoba. Tsy maintsy maty. Tsy maintsy efaina izay voady izay. Dia nanoloana izay olana izay dia amin'ny maha-olana ny olona dia nitady vahaolana Jakoba. Tena nitady vahaolana araka izay farany izay mety indrindra izy. Dia nahita izy. Tsara be ilay vahaolana. Tena tsara be mihitsy. Fa saingy izao tsy afaka niatehitra 100% tamin'ilay vahaolana nentin'izy, hitan'izy. Teo indrindra no natonga azy nitodika tamin'Andriamanitra hoe misy anao Andriamanitra. Tena mpamonjy anao Andriamanitra. Tena mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana anao Andriamanitra. Dia izao no nataony. Nalefa ny daholo ny mpanompony miaraka amin'ireo fananany be dia be ny aloha lalana azy ho any amin'ilay tanàna izay tsy maintsy hotiny. Dia nalefa ny ankoa ny vady aman-janany tahorinan'izay. Fa Jakoba irery sisa no nijanona teo amin'ilay toerana. Dina no natao Jakoba teo. Nampiseho izy fa tena mino hoe misy anao Andriamanitra. Nampiseho izy hoe tsy afaka hiakina amin'ireny vahaolana hitako ireny aho fa ny azo antoka ny vahaolana avy aminao Andriamanitra. Dia nanomboka nandohalika amin'ny vavaka. Ny akoka tamin'Andriamanitra teo izy ny hariva mandra-pamarainy ny andro. Riavana malala tonga eto izao no teneko aminareo. Amin'ny maha-olombelan'ny olombelona antsika dia afaka mitady vahaolana ianao. Afaka miana varatra ianao, afaka miana atsimo ianao hitady vahaolana. Fa izao aza mietehitra amin'izany 100% ianao. Possible ho diso fanantenana ianao raha hietehitra amin'izany vahaolana hitanao na heverina fa mety. Fa amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika dia oka hitodika amin'Andriamanitra mandrakariva isika. Oka hiankina amin'ny 100 isan-jato isika. Amen. Ary tena porifoy eo fiainanao fa tena mitodika amin'Andriamanitra ianao ary miankina amin'ny 100 isan-jato. Ino ho ianao taon Jakoba? Nitoetra irery teo izy nanomboka harivany dia nivavaka. Zavatra tokana no nangatahana. Zay no naverimberiny teo, Andriamanitra vonjeo aho amin'ny tanany ralahiko. Andriamanitra atao mahita fity amin'ny ralahiko aho. Andriamanitra vonjeo amin'ny tanany ralahiko. Andriamanitra atao mahita fity amin'ny ralahiko aho. Zay foana no naverimberiny. Tena tsy vozokosina mihitsy ny tao anatiny tao. Fa ny finoany dia hoe miaino Andriamanitra ary mamaly vavaka Andriamanitra. Dia rehefa hitan'Andriamanitra ilay tena finoana nananana dia tongavan'Andriamanitra vao maraina tao izy tamin'ny alalan'ny anjely izay niran'Andriamanitra. Dia rehefa tonga teo amin'ny Jakoba eo anjely io dia nandeha niresaka. Dia tamin'ny farany dia notahin'Andriamanitra Jakoba. Ka rehefa azo ny fitahiana izay izy vao niainga nandeha nakany amin'ny ralahany. Ry fiangonana manarika ty fotoan-dehibe ity. Ianao aza manaiky ozokozony devoly hoe ny vavaka nataonao dia hoe tsy ho azonao iny. Tsia efa nametoky Andriamanitra teo antsoy ao izy izy na hoe mivavaha amika anareo dia ho enoko ary ho valiko vavaka ary zavatra lehibe tsy takatra saina maneritreritr ao no ataoko tanteraka aminao.
mino azay ten'izay ianao. Mino ny teny nataon'i Jesosy ampiasao ny anarana rehefa misy zavatra angatanao amin'Andriamanitra. Hoe amin'ny anaran'i Jesosy zao no angatako amin'Andriamanitra le misy. Amin'ny anaran'i Jesosy zao no angatako amin'i Jesosy le mpamonjy ahy. Ary ekeo amin'ny finoana ny famarinan'izany fa iainanao Andriamanitra, iainanao Jesosy ary dia omenanao hoe ho atananao valim-bavaka. Amen. Aza manaikozikizony dia voly ihany koa ianao hoe impiry moa ianao tsy efa nivavaka n'ity zavatra ity ve? Tsy efa impolo, roapolo, tsy efa tsy voaisa intsony. Aza manaikozikizony dia voly amin'izany ianao. Fa dia eto amin'Andriamanitra foana mandra-patoka ilay toky ao anatinao hoe niainanao Andriamanitra ary namaly vavaka anao Andriamanitra. Dia satria ny Jakoba fa misy Andriamanitra, satria ny Jakoba fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny salotra rehetra izy, dia izay natoka azy ny vavaka mandra-pamarainy ny andro. Ary tany amin'ny fotoana maraindrainy araka ny tengo taminareo ny ran'Andriamanitra ny anjely hoe ho amin'ny Jakoba hitondra valim-bavaka mba hita azy. Rehefa nazy toko Jakoba fa azo valim-bavaka dia nandeha amin'izay izy nandeha nakany amin'ilay tanàna nisy azy. Akora zava-mahagaga ry havana fa raha tokony ny famony izy roa lahy Jesosy Jakoba dia tsy izay ny zavatra nitranga fa ny fanatony izy roa lahy ary ny famihana sady ny tomany ary ny fanoroka ihany koa. Tsisy zava-mahagaga tsy an'Andriamanitra atao ry havana. Tsisy zava-mahagaga tsy vita an'Andriamanitra. Andao vakitsika ny tantara. Genesis toko fa 2:30 ka hatramin'ny 2:30. Dia Jakoba irery sisa nitoetra teo. Ary nisy lehilahy anankiray nitola taminy ambarapara zavaratsy ny andro. Ary efa hita fa tsy naresy azy izy dia notendreny ny fotopeny ka nivika ny fotopeny Jakoba raha mbola nitola taminy izy. Ary hoy izy, ola enjely maromaro kokoa Andriamanitra mihitsy io. Avela ho ao andeha fa efa mazava ratsy ny andro. Fa ho kosa Jakoba, tsy avelako andeha ianao raha tsy voatay ao. Ary hoy izy taminy, iza moa no anaranao? Dia ho Jakoba no anarako. Ary ondray izy, tsy atao hoe Jakoba intsony ianao, ny anaranao, fa Israely, satria efa nitola tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahariry. Dia nanontany Jakoba ka nanao hoe, azafady, masina ianao, lazao kely izay anaranao. Ary hoy izy, ahoana no antaninao ny anarako? Dia notahina teo Jakoba. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, aorianany ity fotoana torotena ataoko ity, na iza hivavaka, hitondra ny olana amin'Andriamanitra satria mino izy fa misy Andriamanitra, satria mino izy fa mpamonjy mora azo indrindra Andriamanitra. Na iza hivavaka, hitondra ny olana eo aminy satria Jesosy efa nampanantena fa raha anolona ny anaran'i Jesosy anyolo izany dia ho ataon'i Jesosy ny nangatany. Van'Andriamanitra ny olana fiainanao. Hovana amin'ny anaran'i Jesosy ny olana eo fiainanao. Ary amin'ity taona ity ahita fahasoavana lehibe ny rehetra. Andao hiteka mafy an'Andriamanitra antsika. Amen. Tantara anankiray manaraka ihany koa dia ity. Luka 20:1 ka hatramin'ny 19. Tantarana vehivavy anankiray mpitondra teny, vehivavy mahantra, vehivavy malahelo. Fanoharana moa ny ilazana azy eto. Fandroany iray dia raisiko zavatra tena marina, zavatra mitombona. Tao amin'ny tanàna anankiray dia nisy ramatoa mpitondra teny, ramatoa mahantra, malahelo. Notorian'olona izy. Tsy haiko moa iny fitoriana fa manisy notorian'olona fa notorian'olona izy. Dia fatany hoe tsy maresy ny olona mitory azy io izy. Possible higadra zany izy. Dia
rehefa nandeha teo ny eritreritra zay le hoe tsika olombelona io dia manana vahaolana dia lasa izy nanaty le mpitsara dia ho le mpitsara mandroso dia nandroso izy fa inona tediavinao tsy nasana periperaka kory le ramatoa fa inona tediavinao dia hoy izy omerariny aho am'le olona ntoria omerariny aho am'le olona ntoria ganao dala ho le mpitsara mandany mivoaka any dia nivoaka izy tsy nakevy azy mihitsy le teny miverena ny fandroniny indray mandroso tompoko sokavana varavarana mbola le ramatoa ihany fa aninona ty anao dia ho le ramatoa omerariny ao am'le maninady amiko omerariny am'le olona mitory ahy tsy efa nambaraka taminao ve ramatoa tsisy rary nomenanao zany eo mivoaka ianao dia lasa ndraisiny nandeha mivoaka tany izy tany verena ny fantelony verena ny fanefany verena ny fandiminy tamin'ny farany dia olona lehilahy mpitsara tsy mpitsara marina fa tsy matahotra an'Andriamanitra aho mpitsara tsy marina aho tsy mena mahasolonao fa na izany azy omeko rariny ihany ty vehivavy ity fa mivezivezy amiketo foana ka nahiranahy dia ho Jesosy mazava aminareo ve tantara zay ny teny Jesosy mazava aminareo ve tantara fa raha tahaka izany ihany koa nataonareo tsy hijanona hivavaka hitondra ny olana hitondra ny fanirianareo amin'Andriamanitra satria miheno anareo fa misy izy satria miheno anareo fa mpamonjy moraso indrindra izy raha zany koa nataonareo anatona ho Jesosy satria miheno anareo fa mpamonjy aho tena mpamonjy aho ary ampiasany anareko ianareo dia izay foana no averimberinareo zay vavaka izay dia ho Jesosy Andriamanitra tsy hain'ny olom-boafidy va zay mitaraina amin'ny andro manalina ary moa hitaredretra fa izy lazaiko marina dia marina aminareo homenariny faingana ianao amin'ny anaran'i Jesosy ny olana hoentinao amin'Andriamanitra androany rehefa avy eo zavatra irinao mba ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ny alala vavaka ataontsika rehefa avy eo ho tanteran'Andriamanitra aminao zany ho tanteran'Andriamanitra amintsika zay manao amen halleloia andao vakitsika indray mivoasoratra liko toko fahavalo-ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray zay tsy natahotra an'Andriamanitra namena masolony ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna zany zay nakao amatetika ka nanao hoe omerariny aho amin'ilay mananady amiko ary tsy nanaiky izy aloha fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra zaho sady tsy mena masolony mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io fa manahirana izy fa ndra ho avy mandrakariva izy ka mpasotra dia izao ny teny Jesosy amintsika rehetra eno zay le mpitsara tsy marina tsy matahotra an'Andriamanitra tsy mena masolony Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny rehetra eto Androndra va ianareo zay manao amen Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidy va zay mitaraina aminy andro alina dia io voasoratra io moa hitarehetrehitra fa izy andiny fahavalo lazaiko aminareo ho Jesosy fa omeny rariny faingana ianao omeny rariny faingana ianao ho tanteraka aminareo zay manamena mafibe zany halleloia ry fiangonana rehetra toka eto tsy misy fizatavan'olona ao amin'Andriamanitra marina amin'ireo teny efa nambarana izy tena marina amin'ilay voalaza Jeremia toko telo amby telopolo andiny fahatelo izy ary marina amin'ilay voalaza John toko faefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny faefatra ambin'ny folo ny tombotsika ary androany mijoro eto anatrehan'Andriamanitra aho mijoro eto anatrehanareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy zay nataony tamin'ny hafa ho ataony aminareo zay nataony tamin'ny Jakoba ho ataony aminareo
zay nataony tam'ilay mpitondra tena ho ataony aminareo, ho ataony aminareo zay mino, ho ataony aminareo zay mino. Asoteka mafe tompoko. Halleluja. Amen. Fa ity ihany koa misy zavatra anankiray faharoa zay manandanja be mihitsy ary tokony iainantsika. Ilay nambariko tery aloha, mila mana finoana ianao fa misy Andriamanitra, ary mila mana finoana ianao fa mihaino vavaka izy ary mpamalisoa zay mazoto mitady azy. Mila mana finoana ianao fa mpamonjy mora azo indrindra Andriamanitra. Dia ilay nambarako teo ihany koa, mila mana finoana ianao fa zay zavatra rehetra angatanao ka ampiasanao ny anaran'i Jesosy, dia Jesosy mihitsy no mahatanteraka ilay nangatanao. Dia ankoatra izay finoana izay, dia mila manana faharetana ianao eo am-piandrasana valim-bavaka. Ary arao finoana zay faharetana izay. Amen. Arao finoana faharetana. Matetika mantsy ny antsika dia hoe zao dia zao ihany, zao dia zao ihany. Kanefa Andriamanitra mandriamanitra azy dia manana ny fotoanany izy ary mahafantatra ny tokony ataony izy. Ho an'izay tokony omelona valim-bavaka zao dia zao, dia omeny tokoa. Iza re zany olona omena zao dia zao zany? Fa mety misy kosa amintsika hoe rapitso na afakapitso na aorina kely, satria manana ny fotoanany Andriamanitra. Eno ke ity tantara ity mba hitomako anareo hoe manana faharetana, ary rehefa mba niaritra ihany ianao dia arao finoana dia zavatra nieretanao. Ny tantarany Abrahama no ho resako aminareo. Fony mbola tanora i Abrahama sy Sara vadiny dia naniry ny anana taranaka. Normal, mivavaka ry zareo, ome taranaka izahay, ome taranaka izahay. Fa lasa ihany ny andro sy ny volanariny taona fa tsy tonga ilay taranaka nandrasany araka ny vavaka nataony. Tsy milaza akory zany fa tsy niaino azy Andriamanitra. Tsy ry havana malala, tsy hoe rehefa tsy azonao teo ny eo ilay nangatanao dia hoe tsy niaino anao Andriamanitra. Misy ndray karazan'olona meo azy zao dia zao, fa raha tsy menao zao dia zao dia miala aminao tsy mampiova an'Andriamanitra zany, miala ianao raha te hiala. Fa Andriamanitra manana fotoanany. Terena nefa ny tompo fa tany amin'ny fa 570 taona tany Abrahama, tany izy vao tena nazy toky hoe lay nirinao, lay nangatanao tamiko dia fa eny koa i Andriamanitra ka dia omeko taranaka ianao. Eno tsara nge andao vakitsika ty teny ity. Genesis 12:14 ka hatramin'ny 17. Dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazainy Jehovah taminy, ary Lota koa mba niaraka taminy, ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao arana izy. Tsy mbola nazo taranaka izy tamin'io 570 taona an'io. Ary Abrahama nitondra Sara vadiny sy Lota zanadralahiny mba mifananana izy rehetra zay efa noariany sy ny olona zay efa azony tao arana. Dia niaika izy ireo akany amin'ny tany Kanana, ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Ary Abrahama dia nitety ny tany hatrany Sekema dia tao akazo teribitany Moria, ary ny Kananita no tompon-tany tany Kanana fa izay. Ty le zava-dehibe. Ary Jehovah seho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe, Abrahama, ny taranakao no meko ty tany ity. Ny taranakao no meko ty tany ity. Teo zany Abrahama vao tena nahazo toky. Ay ve, tena azo taranaka zany tena azo taranaka zany misaotra ray, misaotra Andriamanitra. Dia zao zava-nisy. Lasa ihany anefa ny andro, ny volana taona, fa tsy tonga ilay taranaka zay nandrasana araka ny toky nomen'Andriamanitra azy.
zay zany le atao hoe fitsapatoetra ny finoantsika fa Andriamanitra marina matoky amin'ny teny aloka mivavana fa fombany mitsapatoetra ny finoantsika izy hoe atraiza marina ny finoany ty olona ity atraiza marina ny tena finoana ananana noho zany manoloana fitsapatoetra ny finoana eo amintsika dia to amin'isika anana faharetana hatrany hatrany miandry ny valim-bavaka indrindrindrindra moa ka efa nazotoky anao fa omenanao le valim-bavaka dia andraso amin'ny faharetana izany amenna mitandray mama tsy vozogozo ny devoly mihitsy le finoanao fa ny devoly tena miataky aiza koa zay valim-bavaka nomenanao teo efa 4 andro zay efa 4 volana zay tsy efa mananika ny taona ve aiza koa zay valim-bavaka zay nomen'Andriamanitra anao fa aza manaiky vozongozona mihitsy anao fataovy matanjaka foana ny finoanao hoe ny nangatahako efa henon'Andriamanitra ny nangatahako omen'Andriamanitra ary miandry an'izany amin'ny faharetana arahana finoanao amenna dia rehefa tsy azo ny Abrahama ary ilay valim-bavaka le taranaka dia ndre mandeha nazo teny tamin'Andriamanitra izy hoe ry Abrahama zao no ampinga anao zao no valim-pity lehibe anao dia gaky Abrahama raha ianao ny ampingako raha ianao ny valim-pitiko ay zany zay taranaka fa dia zao zany za tsy emotra za tsy vadika aminao mihitsy tsy emotra tsy vadika aminao fa dia zao no tenako aminao ny andova zany Elizera ilay lehibe ny mpanompoko zay nandovandreto fananako reto andoka efa kitsika ny teny nataon'ny Abrahama Genesis 10 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo rehefa afaka zany dia tonga tamin'ny Abrahama ny teny Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama zao no ampinganao zao no valim-pity lehibe indrindra ho anao dia hoy Abrahama Jehovah tompo inona no menao raha ianao ny ampingako raha ianao no valim-pitiko inona ary no menao le taranaka no efa netiko no tianao ny faniriko fa tsy nahazo efa nametoky ay ianao fa tsy mbola nefainao ihany ilay zavatra nampanantenanao ka inona ary no ataonao amiko fa izao efa mandroso fanterana nefa tsy mananjanaka ary ny tompony azy zany dia ilay Elizera avy any Damaskosy dia hoy izy ary koa i Abrahama indro zao tsy nomenao farandimby ka indro ny anankiray amin'ny ato antranoko no andova rehefa nandre zany Andriamanitra dia ondray Andriamanitra tamin'ny Abrahama i Abrahama aza manao zany ianao aza miteniteny zavatra tahaka zany ianao fa nitaranako hoy aho ataoko mandova nyty toerana ity ty tany ity ary nitaranako ataoko marobe tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra dia andoka efa kitsika nytony teny io hoe manoko amin'ny andiny 5 da fa miraikitra liato Genesis 10 manomboka amin'ny andiny 5 dia nitondrazany voaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe jereo angely lanitra ka isao kitana raha mahisa azy ianao dia hozy taminy hotaka zany ny taranakao ary nino Jehovah izy ka dia nisaina ho famarinany zany halleloja mbola nanamafindray Andriamanitra hoe ny taranakao ny nandovany ty tany ity ary ho tahaka nisan'ny kitany eny amin'ny lanitra ny taranakao dia amin'ny andiny 9 sy 10 dia mbola nanamafy ihany koa Andriamanitra tamin'izany andro zany Jehovah nanao fanekena tamin'ny Abrahama andeotsika anao contrat fa marina zay nolazaiko taminao tena marina fa azo taranaka ianao taranakao no andovany ty tany ity do ataontsika ny contrat hoy Andriamanitra tamin'izany andro zany Jehovah nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao efa nomeko ty tany ity hatrany amin'ny ony Egypte ka hatrany amin'ny ony lehibe dia noho ny Eufrata dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita ry havanao
raha ohatra ka ao aminao ny finoana fa misy Andriamanitra mpamonjy morazo indrindra izy, raha ao aminao ny finoana fa raha piasa ny anaran'i Jesosy anao ka angataka zavatra aminy dia ho azonao zany, androany anao contrat aminao Andriamanitra. Fa ny olana misy aminao hoentinao amin'Andriamanitra rehefa aveo io ho vahany io. Ny fanirianao zay hoentinao amin'Andriamanitra rehefa aveo ho efainy io. Tanteraka amin'izay manao maina mabe izany. Halleluja. Dia raina tokoa ny tomp'Andriamanitra riavana, tena dia raina izy. Fa arabaky teny nasy taranaka tokoa i Abrahama sy Sara rehefa tao amin'ny finoana ary rehefa niandra zany tamin'ny faretana izy. Zao mivolaza amin'ny Romana 4:24. Ary na dia efa tsy nisy nanantena azy, dia nanantena ihany izy kanino mba ho rain'ny firenena maro, araka ny voalaza hoe ho takizany ny taranakao. Ary satria tsy mba nale amin'ny finoana izy, dia nihevitra ny tena izay ohatra ny maty fa efa tokony ho 100 taona izy sy ny fahafatesany kibony Sara. Ary tsy niananany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy, fa nampahiriziny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary natokony indrindra fa izay ny olona zay dia hainao atao tokoa. I Abrahama izany rehefa nasytoko tamin'Andriamanitra ndre mandeha, nasytoko tamin'Andriamanitra fandrony, nasytoko matetika tamin'Andriamanitra, dia tsy vohozongozony intsony izy na inona zavatra hitany masony, na inona zavatra efa niatra taminy. Ny olona rehetra efa nanao bava hoe tsy mino izahay, ary tsy mananteny izahay hoe mbola azo taranaka ianao. Fa raky voasoratra io, izy kosa dia mbola nanantena mandrakariva. Raha ohatra ka manana finoana tahaka izany isika, tsy vozongozony amin'ny anaran'i Jesosy no anambarako fa hivany ny olana fiainanao. Ho azonao ny nirianao, ndao hiteka mafy isika e, atao mafy ny tekao. Zao azy anao pratika n'ilay Jeremia 3:30 isika, sy ilay Jaona 4:20, 2:20 sy 4:20 isika. Andohalika hivavaka isika rehefa aveo. Dia eto anatrehan'Andriamanitra ilay olana, eto anatrehan'Andriamanitra ilay fanirianao. Avy any an-danitra Andriamanitra no efa mijoro antsika. Jesosy raha teo efa miaraka amintsika eto izy. Ary amin'ny alalan'io Jesosy io hoenon'Andriamanitra ny fangatanao, hoenon'Andriamanitra ny fanirianao. Ary amin'ny anaran'io Jesosy io no jiroko eto anatrehanareo fa ahita ny herin'Andriamanitra magaga ianao. Farany raha nanao ny fotoam-pivavahana voalohany indrindra tato isika, fa tampoka be tsy atsika nampiasaina ilay trano nampiasaina tamin'izany. Mbola tsy vita ity trano ity, mbola tany be ny teto, mbola tsisy an'io plafond io, mbola tsy voaloko akory ny trano, mbola feno fasika vato korotana tato. Dia tsy maintsy namonjy tato isika, nanao vavaka aloha satria tsy azo le toerana nampiasaina teo tamin'izany. Dia zao no namangin'Andriamanitra nitondra diloilo tamin'izany, dia nararako tato ny diloilo. Zay vao natomboka Fotoam-bavaka, nararako tato ny diloilo tamin'izany no nilazako hoe ty toerana ity dia ho amasinina sy atokana ho tranon'Andriamanitra, trano anompoana an'Andriamanitra. Dia nahiriko tato ihany koa ny diloilo. Dia zao no teniko tamin'izany, na izy tonga ato amin'ity toerana ity, ato amin'ity trano ity, hitondra ny olana mahazo azy, dia ama an'izany olana izany Andriamanitra. Dia mbola nahiriko tato ihany koa ny diloilo. Tamin'izany no nanambarako hoe na izy tonga ato hitondra ny zavatra iriny amin'Andriamanitra, dia iaino azy any an-danitra Andriamanitra ary amaly vavaka zany olo zany. Riavana malala. Mino aho farak' izany zavatra ho ataon'Andriamanitra androany. Hitondra ny olana mahazo antsika isika, hitondra ny faniriantsika isika. Aza mirorosaina,
aza misalasala tonga dia mino fa ho hitanao hiasa eny aminao eny ny tompandriamanitra. Amen. Dia rehefa tena anompoka fotoam-pivavahana ato isika satria vita ny trano dia mbola nampiasa diluly ihany koa aho dia izay vavaka nataoko sy teny navotsy tamin'ny voalohany dia mbola zay ihany naveriko teto. Karazana confirmation sambatra ireo tonga eto. Raha mianao zany teniko zany ianareo dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra, ahita ny herin'Andriamanitra manao fakakana ary tsy andalo fotsiny ty taona faraparany amin'ity taona 520 ity fa ahita voninahitr'Andriamanitra ianao. Andao andohalika vavaka ary tsika rehetra, andao andohalika vavaka tsika rehetra. Dia ilay hetahitano mirehitra mihitsy no eto anatrehan'Andriamanitra amin'izao ori izao. Ilay hetahitano mirehitra mihitsy no eto amin'Andriamanitra amin'izao ori izao. Mivavay ianao avy hatrany dia eto amin'Andriamanitra ilay olana fa amojanao Andriamanitra. Izy mantsy no lay mpamonjy mora azo indrindra. Dia eto anatrehan'Andriamanitra ihany koa ilay fanirinao. Fanao zavatra lehibe amintsika rehetra ny tompo amin'ity androandroany ity. Matoky fanira lehibe ho antsika ny androandroany. Ilay hetaheta mihitsy loalo hoe tsy miondrika fotsiny ianao raha mandoalika, tsy mibitsibitika fotsiny ianao raha manao vavaka, fa tena aseho mihitsy, fa tena mino fisian'Andriamanitra ianao, mino azy ho mpamonjy mora azo indrindra ianao. Ary ampiasao ny anaran'i Jesosy rangataka zavatra aminy ianao. Zay le pratika, zay le pratika le Jeremia 3:30 sy ilay Jona 4:12. Samy mivavaka isika rehetra. Ekeo Andriamanitra, ekeo le tena ambarako teo fa anankiray akeo toeriny devoly. Manina aloha avelanao hijoro akaikinao izy anadalanao, anosikosina fonanao, toero amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly izany. Avoay amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly izany. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ho anareo izay matsapa fa misy fanelingelena ataon'ny devoly ampirorosainy, roa izy. Roa izy. Misy aminareo reo mandreo feo hafahafa. Hoe akotsy naneny taxel lany kiary. Aza manaiky an'izany ianao. Aza manaiky an'izany ianao. Toeriny devoly.
fa andro raha lehibe toa zato atsika ny androandroany. Andro raha lehibe toa zato atsika ny androandroany. Dia mangina isika mijoro eto anatrehonareo aho anambara amin'ny fasahina amin'ny finoana ho amarinin'Andriamanitra ny teny ambarako araka ny faminaniana nampitondrainy an'i Isaia fa ho toavin'Andriamanitra ny teny ambaram-panompony. Ary zao hevitra omen'Andriamanitra zao lazaiko ampasahina sy finoana fa ho ataony tanteraka tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, zay rehetra nanana olana na inona karazan'ilay olana ka nitondra izany tamin'Andriamanitra teo, tamin'ny alalan'ny vavaka nataony teo, na iza na izy olona io na dia samba tonga eto azy ho vojen'Andriamanitra ho afaka amin'ny olana ane ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy ho vonjeny ho afaka amin'ny olana ane ianao. Misaotra Tompo, misaotra. Ary na inona fanirianareo ho anareo nanam-paniriana ka nitondra ny fanirianareo tamin'i Jesosy ary indrindra nampiasainareo ny anaran'i Jesosy. Mijoro eto anatrehan'Andriamanitra aho amin'ny anaran'i Jesosy ho afain'Andriamanitra faingana ny fanirianao. Amin'ny fomba magaga ho tanteraka aminao zany, ho tanteraka aminareo zay manao amen zany. Misaotra Andriamanitra dia raina mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Maka toerana isika. Alléluia. Alléluia. Dia amin'izao fotoana izao indray dia andao hisaotra an'Andriamanitra isika satria mino isika fa niaino Andriamanitra namaly izy dia hisaotra azy isika. Atsakany ny tananao dia hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Hisaotra television randray nataonao. Hisaotranao Andriamanitra ny amin'ny fanambavaka tena namaolana ianao tsy misy olatsy tena namaolana tsy misy olatsy. Misaotra ny amin'ny fanirian'ny fainao. Misaotra ny amin'ny faniriana ny fainao taminay. Misaotra Tompo. Halleluja. Amen. Hitsangatsika dia andao anao hira-pifaliana anankiray, hira vona satria fety ny androandroany no le fahasoavana nomen'Andriamanitra antsika. Halleluja. Da tsika tia tanana mafy ho an'i Jesosy. Amen. Tsarovy tsara fa ny fahaizana misaotra an'Andriamanitra dia tahaka ny tanana efa mandray sady izany ve? Ndao tsika araka hideran'i Jesosy eo anatin'ny tira ity hisaotra an'i Jesosy tsika satria mandray tsika noho ny amin'ny anaran'i Jesosy izany ndao ary. Sotranao Andriamanitra ratsito. Sotranao Andriamanitra ratsito. Sotranao noho ny fahasoavanao. Sotranao noho ny fahasoavanao. Sotranao noho ny famindraponao. Sotranao noho ny famindraponao. Sotranao noho ny fitahianao. Sotranao noho ny fitahianao.
amin'ny fonao rehetra Jesosy. Eo ihany. Eo ihany, aiza le tanana eo. Eo a. Araha ora korampifaliana fampandresenao.